Rongony raha taona mahery no nidorana ny 13 janoary 2024 ireo rongony milanja 520 kilao izay saron'ny polisy nandritra ny volana janoary rehefa nahazo fankatoavana avy amin'ny fitsarana. Ny 9 sy ny 10 janoary teo no nahatratrarana ireo rongony ireo tany Antsirabe niaraka tamin'ny olona miisa 4 izay samy efa nahiditra amponja vonjimaika eny Antanimora avokoa. Izany moa ny loharan'ny izay hita tao amin'ny polisy pirenena malagasy koa dia linazako aminareo tompoko vavy sy tompoko lahy mialohany idirantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mazatra foana abonné vetivety alohan'ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny video azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany tena herisoantsika amin'ny ventin-dresaka izay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Hiresaka ny zavanisy sy ny zavantranga any amin'ny distrikany Mandritsara amin'ny faritra Sofia iny moa isika. Mandritsara mpamily tikitika na bajaji saika niharana hateziram-bahoaka rehefa nandona zazakely. Zazavavy 3 taona no voadonany tikitika na bajaji teo ankaiky ny travaux tsy lavitra ny bazary Ambalanantsotry Mandritsara ny andro ny alakamisy 13 janoary tolakandro. Nandositra niaraka tamin'ny bajaji ilay mpamily rehefa io no tranga raikitra ny fanenjehany vahoaka azy erany lalabe. Tsy misy ahina ny ainy ilay zazavavy kely ary efa nahazo fitsaboana ihany koa. Raha ny fanamariana avy amin'ny mpitandro ny filaminana dia mamo ilay mpamily sady tsy manana permis de conduire ihany koa. Niditra antsehatra ny polisy nandamina ny raharaha ka nitady io mpamily io. Tratra ity farany ary notazomina mba hatao fanadihadina. Romitra ny vahoaka saika handoro bajaji sy hamono ilay mpamily ka izany no nisian'ny tifidanitra mba hanaparitahana ny vahoaka hialana amin'ny savorovoro mety hitranga. Ity manaraka ity indray dia hilazantsika ny hafatra izay nambaran'ny filoha Andry Rajoelina ny andro omaly. Amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana no ahafahana miady amin'ny fahantrana hoy ny filoha Rajoelina nandritra ny fikoanandoha nasionaly mikasika ny fampivoarana sy ny famokarana ao a Madagasikara izay natao teny amin'ny CCI Ivato. Hanao ezaka goavana ny fanjakana entina hampivoarana ny fambolena sy ny hanampiana ny tantsaha mba hatratrarana ny tanjona. Vonina ny hanome fitaovana tahaka ny traktera hanamboatra barazy sy ny lakandrano ahafahana mampitombo ny fambolem-bary hanome masomboly sy ny zezika ihany koa. Anisan'ny voalaza nandritrany izany ihany koa ny paikady masona ankehitriny ny fanaovana ny fomba fambolena mifanaraka amin'ny fivoarana. Tao anatin' izany indrindra no nanambarany ny filoha Rajoelina fa mila mamboly toetsaina enti mamokatra isika mba hatongavana amin'ny fampandrosoana. Rehefa avy niresaka ny fambolena sy ny fiompiana iny moa isika dia andeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Izy ity moa dia fikandoha nasionaly ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ambony. Fanampy goavana napetraky ny andramatoa filohan'ny pirenena Andry Rajoelina tamin'ny ramatoa ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy tsy iza moa izany fa Samina Lola vovantany nandray ny fitantanana ity departemanta ity ny tenany. Ny fanatsarana ny fampiakarana ny lentan'ny fampianarana ambony eto Madagasikara ny tanjona tanterana ny 13 sy 14 janoary 2024 ao Mantasoa araka izany ny atrikasa karakaren'ny ministera momba ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Mandray anjara ao avokoa ireo mpisehatra rehetra amin'ny fampianarana ambony. Ny vondron'ny profesora ao Madagasikara ireo filohan'ny université manerana ny nosy
ireo tale general ny IST, ireo filoha ampisolo toerany ireo université manakaiky vahoaka ary ny mpikambana avy ao amin'ny syndikany mpampianatra ny mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Mialohany ity atrikasa ity dia efa natao ny fakankevitra tamin'ny ireo mpisehatra rehetra ireo ary niarany aiky ny rehetra fa nihendanja ny kalitao ny fampianarana. Nohony izany kendrena ny hitondrana vahaolana sy handraisana ny hevitry ny maro manoloana ny io fidinany kalitao ny fampianarana io. Aorian'ny hatrikasa dia hisy ny fehinkevitra hivoaka. Isan'ny ladinika ny fomba fitantanana eny anivon'ny université sy ny famaritana ny andraikitry ny tsirairay. Hojerena ihany koa ny fepetra ara-tsiansa amin'ny fampitoviana ny lanjan'ny diplôme doctorat sy ny habilitation à diriger des recherches ary ny fijerena manokana ny fahaiza-manao ireo hisehatra amin'ny fampianarana ambaratonga ambony. Tafiditra amin'izany ny fanajana ny soatoavina, ny fitondrantena sy ny etika ary deontolojia. Fa ity anankiray ity kosa dia loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy Skispas ATM. Misy trangana retina hafahafa ao Vatomandry, mavesatra na hatoka, marary andoha ary lasa maherisetra sy manao krizy matetika. Ireo no fitrangana ilay aretina hafahafa hita tao amin'ny commune Ifasina faharoa sy fahatelo samy distrikany Vatomandry avokoa ireo voatanisa ireo. Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 2024 no nahitana io aretina io ary olona 19 hatreto no tratrany. Misy mihitsy ireo marary no voatery no fatorana lamba. Tsy mifidy fahita tamin'ny ireo 19 nandalo hôpitaly avokoa na zaza na tanora na olon-dehibe saingy ny vehivavy no tena maro anisa tamin'ny ity aretina ity. Izany moa ilay resaka trangana aretina hafahafa tany Vatomandry raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny Skispas ATM koa dia zaraiko kely aminareo ato anatin'ny ity chaîne ity satria izaho mino marimarina kokoa fa ianareo ato dia tianaraka ny zava-misy ary tia vaovao mandalo ihany koa. Fa ity hafa manaraka ity indray dia hita tao amin'ny pejy ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny distrikany Betioka Atsimo iny. Maro ny trano simba noho ny faharatsian'ny toetrandro tany antoerana. Misy amin'ireo mponina no tsy manan-kialofana, ny tanimboly simba, ny biby fiompy maro koa lasany rano vokatry izany. Ireto tsara hitantsika ireto moa ny sary tamin'izany distrikany Betioka Atsimo izany izay maro zavatra simba sy trano simba noho ny faharatsian'ny toetrandro tany antoerana. Ny hamarana antsika tanteraka ity video ity moa dia ity fanambarana izay nataony siteny ity ny iray ora lasa tombony ho an'ny zidoka malagasy sy voninahitra ho an'ny firenena ny nanomezany ireo firenena afrikanina fitokisana indray ho filoha hitantana indray ny Union Africaine des Judo. Hoy ny fanambarana izay nambarany siteny ny iray ora lasa izay. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanahino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka iato ny sesisesy. Zay fa tsy maintsy sametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay ampanaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.